LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Manoloana ny fiparihan'ilay tagibagaza ny filohan'ny pirenena tany anaty tambazotra ny Serasera hanametraka fitoriana ny orinasa Madagascar Airlines sy ny orinasa MGS ny maraina teo. Lasa tanana matiny ao Ambohitrandrina ao anatin'ny fokontany Anosikely Akazobe taorian'ny fanafian-dalo ny tranga ny 7 Jolay lasa teo. Ny findramonina avokoa ireo mponina raha ny fanadiadiana natao tany an-toerana. Taorian'ny fankatoavan'ny filan-kevitry minisitra ny fanindreny lopokambana anatin'ny filan-kevim-pitantana ny Fonds souverain malagasy. Naneho ny ahiahiny amin'ny fametrahan'izany ny firaisamonim-pirenena. Ahina hitarika fanodinkodinam-bola lehibe sy harem-pirenena ny fametrahany io raha toa ka tsy misy ny fepetra entitra. Nytoto ao amin'ny komuna ambanivohitra Ankadinandriana ny fivarotan'ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany. Etsika izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho fanamavanana ny ray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatra izao. Any Frantsa mahery ny 707 hektara amin'izao fotoana ny ala kilany afo ao Gironde ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Misy 10 arak'izany ireo mpamonjy vona naparitaka any amin'ny faritra atsimo atsinanana ho famehezana ny afo. Ny antsiprian'izay. Zoma faharoa ny volana Aogositra taona 2020 finaritra tomboky lasia tongo vavy tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Manasanao ihany koa anarak'izany hatramin'ny afarany. Anokafantsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fiparitan'ilay tagibagaza ny filohan'ny pirenena tany anaty tambazotra Serasera. Nametraka fitoriana ny orinasa Madagascar Airlines sy ny orinasa MGS ny maraina teo ny tranga tahaka ireny izay miaritra mivantana amin'ny fiainan'ny orinasa sy ny fiainan'ny filohan'ny Repoblika ka tsy azo ekena hoy ny mpisolo vava. Raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny Hariva teo Gaeton Andriatsilavo. Efa voapetraka androany maraina ny fitoriana teo anatrehany fampanoavana eo amin'ny fitsarana Anosy. Ny fitoriana ohatr'ireny moa misy ambaratongany. Misy ambaratonga fikirakirana azy zany zay vao tonga any amin'ny mpanao fanadiadiana maefa mahakasika an'izany dia izay zavatra izay no hitranga amin'ny voalohan'ny herinandro avy io zany voaray ny fampanoavana ara-dalàna ny fitoriana napetraka dia ho alefa ny fampanoavana izany eny anatrehany mpanao fanadiadiana maefa mba ahafahana mijery sy mitady an'izay tompon'andraikitra rehetra na ny tompon'andraikitra hauteur na ny mpiray tsikombakomba complice na afahan'ireny tranga izay mampalahelo ireny niseho zany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Araka izany, ny maraina teo no nametraka fitoriana ny orinasa Madagascar Airlines sy ny orinasa MGS. Plainte contre X no natao ka nivokatry ny fanadiadiana no amatarana izay tompon'antoka sy ireo mpiray tsikombakomba aminy. Fakana sary tany amin'ny toerana tsy tokony akana sary, ny fanaparitahana ny sary ary ny fandefasana azy tao anaty tambazotra Serasera, isan'ny tsy fanarahan-dalàna avokoa izany raha ny fanazavana. Misy lalàna mifehy na dia resaka fangalana sary tsotra fotsiny ary na tsy aty amin'ny aéroport ny resahantsika na tsy ity zavatra nitranga ity ary ny resahantsika dia misy ny lalàna miresaka fangalana sary fa indrindrindrindra ny fanaparitahana an'izany any amin'ny haino aman-jery isan-karazany. Eto nefany dia ny filoham-pirenena mihitsy no voakidikitika ao anatin'izay
dia ombako manana tanteraka ny voalazan'ny mpisolo vava teo hoe lalàna velona no ho ampiaritsika tany-tandalàna ity Madagasikara antsika ity, dia izay zany no ho ampiarina ao anatin'ny procédure izay efa natomboka. Ankoatra izay, fa avoazana ho an'ny orinasa sy ny filoham-pirenena ny tranga tahaka izao. Zany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia miatra mivantana amin'ny fiainan'ny orinasa, satria ny zavatra tsy azo lavina dia ny orinasa mpitaterana izay voakasika ao anatin'izany dia misy fiantraikany mivantana ny aminy, ny vokatra izany zavatra zany eo amin'ny lafiny maneran-tany misy fandikan-dalàna koa zany satria misy fahavoazana lehibe ao anatin'izany izay ihany koa dia nanaovana fitarainana. Mifamatotra ireo zavatra ireo satria tsy azo lavina fa filoham-pirenena no niaran'ilay zavatra. Amin'ny maha filoham-pirenena anazy voamaika maka sehatra lehibe goavana kokoa zany ilay zavatra nitranga. Raha hoe ataontsika hoe za akory tsy miteny hoe raha olon-tsotra ny voakasika iny dia tsy nisy ny eloka mipetraka foana, fa amin'ny maha filoham-pirenena azy dia misy ny antsony lalàna hoe circonstance aggravante. Tsy aivina, niparitaka tao anaty tambazotra teraserany mikasika ny tag bagazy ny filoham-pirenena izay nisy nakasary antsokosoko ary niteraka resabe mikasika ny dia ny azony vienne Autriche sy ny lanja ny entana nentiny. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana mahakasika ity tranga teny Vato ity. Fa hiara-iasa amin'izao fotoana ny fanjakana malagasy sy ny OPEC fonda amin'ny famivelana ny sehatry ny fampiasana ny angovo madio raha ny akony fionan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny tale jeneraly ny tia sampandrararabola ity omaly tao Vienne. Anomboka ny farantoana araka izany nitetika asa klina kokina sy ny fizarana kit solaire telo tapitrisa ho an'ny tokantrano malagasy. Abraham Randriamanana. Nanatanteraka fionana tamin'ny tale jeneralin'ny OPEC Fond for International Development Abdulmid Al Khalifa omaly ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fandalovany tao Vienne renivohitra Autriche. Noresaina nandritra ny fionan'ny rotonta ny tanjonara stratejika ny Madagasikara mba hivadiana amin'ny angovo madio sy azo avaozina, isan'izany ny mikasika ny famokarana herinaratra, ny fanankalozana ny fampiasana ny solitany amin'ny fampiasana ny fatana mandeha amin'ny angovo maitso ary ny anafoanana ny fanampiana rabolan'ny fanjakana entina mandony elanelana amin'ny vidin'ny solitany amidiny an-tsena. Tapaka tao aorian'ny fionana ny fiaraha-miaseho amin'ny rotonta mikasika ny anombohana ny amin'ny faran'ny taona ny tetika asa klin koka sy ny fizarana kit solaire hatrany amin'ny telo tapitrisa ho an'ny tokantrano malagasy ao anatin'ny tanjona azon'ny rehetra amin'ny sitraka herinaratra madio. Fa toy ny fanafian-dalona fatesana olona 3 tao Ankazobe ny 7 Jolay lasa teo. Lasa tanàna maty ny tanàna kely antsoina hoe Ambohitra Andrina ao anatin'ny fokotany Anosikely. Findramonina avokoa ireo mponina any an-toerana nateo aza ny fandoavana izy ireo vola ho an'ny miaramila. Miasa eny anivon'ny komuna mahatsaro tena ho tsy misy pia izy ireo ka anaovany antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony. Henri Florian. 17 andro fitaorian'ny fanafian-dahalo izay namoizana ain'olona misa 13 atao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Ambohitra Andrina ao anatin'ny fokotany Anosikely, komuna Ambolitarakely. Lasa tanàna maty ity tanàna ity ankehitriny, ny findramonina avokoa ny ireo mponina no ny tahotra sy ny maro samihafa. Reto zany ny toerana nandoro ny dalo an'le olona tapitra maty teto, reto trano roa reto. Ka le olona teto zao dia efa lasa mifindra daholo satria efa sesy natahotra dia efa mifindra daholo izy am'izao. Tanàna maty izy efa tsisy olona intsony fa foana dia efa tanàna maty mihitsy izy io. Ireo zao mitatitatitra entana sisy ireo efa mandravandrava trano, fanitso, ohatr'izany zao fa mitatitra ny entana mifindrafindra tsikelikely. Isan'ireo tanàna mitoka-monina vokatra ny halaviran-tany eny ao amin'ny fokotany Anosikely. Tsy tonga ny fiara sy moto ale fa dia tongotra adiny maromaro no fomba atao raha iazo ilay toerana. Ireo izay afaka nitsoaka sy tsy tao anatin'ilay trano sisa no velona aina raha ny fijorona valovolombelona ireo nanatry maso. Zay moa tany amin'ny sisy tanàna, ary rehefa tany amin'ny sisy tanàna izy dia izay dia tsy hoe sisy tanàna ny avela akory fa atao anatin'ny trano dia tao izay no namitsaka tao. Rehefa hitanay fa tena tsolofitra ny afo dia nanao atsisika izay no tsoaka nandoritra ka rehefa afaka madito io izay dia ny andro teny sisy tanàna sositosy teny izay dia moritsa teny
ny andro sy ny rano teto ary efa lasa izy dia niakatra moramora i. Raha va tanteraka ny tanàna potika ny fiainan'ny-ponina, ireo akanjo sy fitaovana sisa tsy may no tazana ety. Mihidy avokoa ny varavarana rehetra ary ny findratoeran-kafa ny ponina. Maro ireo namono ny havana matsakaiza izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Le teny zanakanadahako retapo amiko efatra izy efatra ny zanany dia dimy miaraka ny reniny dia ny an'ny anankiray anankiroa miaraka ny reniny kotony sivy zany ny zanako maty teny zanaka ny ray tapoko ka izay mba angatahana ny fanao fanjakana mba ho ampiana mihitsy efa tena mizary zay tety fa mitrano efa modotro no efa hoe may mbotry indrina may dia tsy afaka nakeny mihitsy raha tsy ny ala ny dala dia mbola afo midonaka ary nanotsoahana faty tao an-drano tao sikirina sahala mitombo angazo izy amin'izany efa izy tsisy nahita koa. Atahorana ihany kosa mbola hiverina ireo andian-dalo ireo ponina ka hamalifaty sy hanao azo alama ireo ponina izay nifindra toerana eny amin'ny fokontany manodidina. Ny fiainam-ponina nandritra ny fotoana nisy ny loza teo ambotriny indrina nainaina ny ponina zao satria nivaly faty amin'ireo asan-dalo moa zany mbola tsy fantatra satria izy raha vao aty ambanivohitra zany raha vao misy hoe zavatra tahaka an'izao dia mifindra le izy lasa manome tsiny ny hafa zany ohatrany hoe toerana anankiray dia ohatrany hoe manome tsiny ny toerana sasany dia lasa mifindra le ehatra zany dia mianaka le tsy fandripahalemana vokatra ireo olona avy eo amin'ny toerana io dia mety ho azo eritreretina mbola hianaka ny tsy fandripahalemana satria olana avy eny amin'ny toerana iny dia mety hifindra amin'le toerana sasany anaty fokontany ray manontolo amin'ny toeraka hafa koa izy. Raha ny fantatra misy miaramila miasa ihany koa eo anivon'ny komina Ambolotarakely ary ireo vahoaka no mandovola ho azy ireo. Misy latsakemboka aloha isam-batan'olona isaky ny olona mihoatra ny 20 taona saingy rehefa hitaky io vola io ihany ireo mialamila no hita eny an-toerana raha ny nambaran'ireo ponina. Isak'olona zany mandoa ny réal isak'olona teo amin'ny 20 taona mandoa ny réal na mananombo na tsy mananombo fa raha vao mananombo dia roa alina omena miza le vola amena an'le maramily io dia varity ely zingy rehefa tonga izy dia izay ozy tonga ty napetraka ny fanjakana rehefa apetraka ny fanjakana zay tsy olona adala tika andede fotsiny aty aminareo ka mitaky ny karamanay zahay vary zao vola zao rehefa tsy andonareo izy normal fa miala zany zay ny vahoaka moa ty fanjakana satria tian'olona le fandripahalemana le tsy filamina dia alohan'ny vahoaka le vary vola alohan'ny fitsity izy tsy hita zay fiasany isaka ray volana izy mandalo tampotra amin'ny farany vola dia mandray vola dia miverina. Fitaovam-piadiana mahery vaika no entiny ireto andian-dalo ireto raha ny fanazavan'ny ponina any an-toerana ary ahina ho misy olona ambony ao ambadika izy ireo. Ka ny zavatra misy raha le dalo no jerena izy samiakatra tanànany ary izy koa manapoka basy mandrahonanay dia forsena zay ando vola akeriny sinsisy fa rehefa tsy manam-bola dia maty zay ny fiainanay aty. Manam-bola dia velona tsy manam-bola dia maty. Raha ny zavatra hodinina no dia zao raha mpieseny aminy no jerena sarotra aminay ny anala baraka amin'ny fanjakana fa tao bala tsy piseho aty ambanivohitra satria raha ny balana calibrasese no jerena dia reny aloha mbany manana ty amin'ny tambanivohitra fa raha le bala tokana kosa dia zavatra tsy ho fahita mety misy tambazotra ihany mampiay ahy. Hatramin'ity androany ity mbola ao anatin'ny tahotra ny ponina voatery ahena ny ora fiasana eny an-tsaha noho ny tahotra sy ny tebiteby izay. Mbola mitebiteby mihitsy zay isan'andro mitaoriana zava-misy resaka dahalo mihitsy zao ny tena atahorana ny asa mpivelomana nga mety amin'ny lamina tsofa dia zara raha manao adiny ray sasany eny an-tsaha dia efa tsy maintsy mody satria eny an-tsaha koa mba matahotra amin'ny tany lavitra satria lavitra famolena ary misy fiatraika mihitsy satria ila tsy ho vita tsony fivelomana n'ilay fatahorana. Tsy mbola hita ilay dahalo rendahany tomponantoka tamin'ity raharaha ity 17 andro aty aoriana
manao antsova amin'ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany ireo mponina hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Lasa tanàna maty ny any an-toerana raha ny feny mitaintaina ihany koa ireo mponina amin'ny komuna sy ny tanàna manodidina. Tany moa ny mpanao gazety ny Kolo TV nahafahantsika ny aina ny fiaimpiainan'ny mponina tany an-toerana tao aorianany ireny von'olona nahafatesana olona 3 tany Ankazobe ny 7 Jolay lasa teo iny. Fa ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany fa any amin'ny faritra atsimo atsinanana kosa indray dia nahafatesana olona misa 10 tao amin'ny tanàna antsoina hoe Tsapoka komuna Iabo-Zaza distrika ny Farafangana. Omaly 12 Aogositra 2022 tamin'ny 7 alina lonilon'ny mpiarahamonina nivadika ho valifaty no anton'izany raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny zandarmaria amin'ny pirenena Mirana Clara. Olona 10 no namony ainy ka ankizy ny fito tamin'izany tao Tsapoka distrika ny Farafangana Omaly. Ireo ny vokatry ny fanafiana andian'olona miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny basy sy sabatra. Ankoatra ny famonoana, nidoran'ireo olon-dratsy ihany koa ny trano miisa 5 mialohany nandosiran'izy ireo. Raha nambarany tompona ndraiky teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana, efa any an-toerana ny zandarmarim-pirenena. Le Iabo-Zaza moa raha tadidinareo io le toerana nisy an'Remena Bila tamin'ny fotoan'andro. Toerana isolé be any amina limitrophe no misy anazy io. Ka eto zany dia miangavy antsika rehetra. Miangavy ny mpiarahamonina indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra atsangano, apetraho zay mety aminareo, na dina io, na kalony io, na andromasom-pokon'olona io, na quartier mobile io fa tokony hisy rafitra iarahantsika, iarahan'ny mpitandron'ny filaminana sy fokon'olona hiarovana an'izany asan-dalo zany mba tsy hisy. Falifaty amin'ireo zanapoko zara manampy antefasy ity nitranga ity raha nambarany eo anivon'ny zandarmarim-pirenena hatrany. Ny asan-dahalo ny ankamaroany eny ambanivohitra eny dia saika disadisa eny anivon'ny fiarahamonina no hiatomboana, na ady tany io na ady lova io na ady rano io, zay no miteraka ny alatromby sy ny asan-dahalo. Zay mahatonga anay hoe mila entanina ny fiarahamonina mba handamina an'izay le disadisa eny anivon'ny fiarahamonina zay ary miasa hatrany ampitandro filaminana. Efa fantatra ireo olona navandoza sy ny toerana fiaviany ary ny tsoany ka mitoy ny fanadihadiana sy ny azalambo hoy ny eo anivon'ny mpitandro filaminana. Fa ny libanona taolany ary kosa indray dia ina iafara amin'ny fifandonana ny fanesoran'ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana. Androany nidina teny an-toerana niaraka tamin'ny vaditany sy ireo milina vaventy teo anivon'ny faritra izay narahy ny mpitandro ny filaminana hitrongo ny toeram-ponenana. Ajao ny fifanarahana napetraka hoy ny mponina dia milamina ny toedra ragay eton Andriatsilavo. Efa fotoana maharitra izao no nampisy ny disadisa teo amin'ireo mponina ao libanona taolany aro sy ny teo amin'ny faritra Anosy mahakasika ny fanesorana ireo vahoaka mipetraka iny an-toerana. Taoriany ny fifanantonana teo amin'ny roatonta, nisy ny fifanekena izay noraketina antsoratra. Tsy nametraka olana araka izany ny mponina ary nanaiky fa hiala ny tany rehefa notambazan'ny faritra Anosy, tokotany eny lafitsinanana izy ireo. Ankoatr'izay, omena trano sy ny sisa ary hojerena ihany koa ny fiveloman'izy ireo no ilay toerana amin-dranazy ireo lavitra ny ranomasina. Ireo mponina ireo izay efa mpanjony sy mivelona amin'ny ranomasina avokoa ny 70 isan-jatony, 20 taona farafahakeliny. Androany, talanjona ireo mponina tonga teny an-toerana niaraka tamina vaditany sy ny milina vaventy izay natokana hitongisana ny trano izy ireo ny teo anivon'ny faritra izay naraha ny mpitandro filaminana. Tsy nisy fampiresahana intsony. Tsy nanaiky araka izany ny mponina ka nangataka ny fanajana ny fifanarahana natao. Zahay koa tsy midikiny zahay eto zao fa tanteraho ny zavatra ny fanarahantsika dia vita. Fahalanareo ragny vahoaky madiniky mahaja da aleo fa tifiro agnaby zao tsy mizaky zahay. Tifirinareo fatakana agnaby da maty. Tsy miresaky da milaika bizety da Raha tsy hivina, tambiny tamin'ny fampidiran'ny orinasa lehibe iray kabla amin'ny timoron-dranomasina ity tany am-boalohany no antony nanasipana vaozana ny tora-pasiky libanona. Tamin'izany fotoana, nanome tokony fitondram-panjakana fa tsy hanala ireo mponina monina iny an-toerana. Fotoana fohy taty aoriana, talanjona ny mponina, nivoaka ny taratasy manambara fa misy tetikasa-panjakana atao eny an-toerana ka tsy maintsy miala izy ireo. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa izy ireo, hijery akaiky izao olana lehibe mety hisy fitarana izao.
Fatahorian'ny fankatoavany filan-kevitra minisitra ny fanendreny ireo mpikambana anatiny filan-kevi-pitantana ny Fonds souverain malagasy naneho ny ahiainy amin'ny fametrahany izany ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity. Ahina hitarika fanodinkodinam-bola lehibe sy harem-pirenena ny fametrahany io FSM io raha toka tsy misy ny fepetra entitra tahaka ny fametrahana ny mangarahara hisorohana ny endrika kolikoly sy ny maro hafa anatin'izay hono teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Ivrahimianta Randrianaivo. Nanaitra ny maro amin'ny mety ho ateraky ny fametrahana ny Fonds souverain malagasy ny firaisamonim-pirenena. Teboka maro no ahina amin'ny fisiny io eto amintsika raha ny fanazavana. Miteraka io aia io ny fahitana ny fitantanana amin'ny ankapobeny ankehitriny izay nambara ny firaisamonim-pirenena fa tsy mametraka ny fangaraharaana tanteraka. Tokony hisy araka izany ny fanamafisana ny fepetra ho fisorohana ny fanodinkodinam-bola sy ny harem-pirenena eo anivon'ny FSM. Tokony hisy balizy foana apetraka hatrany mahakasika ny lafy zavatra anankiray iny mba misy mangarahara fa satria ny harem-pirenena ny titre minier, ny ressources naturelles, ny disponibilité financière ny fanjakana malagasy amin'ny participation no anisan'ny afaka mobilisena amin'ilay fonds souverain ka ny fametrahana n'ilay atao hoe orinasa tsy miankana izay hitatana ny volam-panjakana dia tokony atao anatin'ny fangaraharaana, tokony asiana balizy ary contrôle ngezana koa mametraka anazy amin'ny dia izay no antony mampatonga ny firaisamonim-pirenena mieritreritra hoe tokony indrindra moa fa amin'izao fotoana izao hoe be dia be ny sehatra misy ny kokoly eto amintsika tokony amafisina aloha ngamba ny voalohany indrindra ny miady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra maro samihafa fa raha izany dia lany fotsiny tamingana fotsiny harem-pirenena tamin'izany. Efa nisy raha tsy ahivina ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana Fonds souverain malagasy na ny FSM izay araka ny andiany ao amin'ny lalàna 120 aotra 420 tamin'ny 7 ny volana septambra 120 fanendrena izay nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany. Misa 7 ireo mpikambana voatendry avy amin'ny fiadidiana 4 izay avy ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny Praiminisitra, ny Ministeran'ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina. Sehatry ny fitrandrahana Renan-kibon-tany kosa indray dia miandrandra fanovana goavana ireo mpandraharaha malagasy aorian'ny fanavaozana ny fehezan-dalàna mifeny Renan-kibon-tany na ny code minier izay atao hoe nivato manomboka ny 9 aogositra ho avy izao. Tsy tokony hisy intsony ny fanaovana tombo sy ala amin'ny fampiarana ny lalàna ka ireo teratany vahiny no mahazo tombony ao anatin'izay. Nampiakapeo ny ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena ireo mpandraharaha sy mpitrandraka ary izay rehetra voakasika manoloana ny lesoka sy ny fahabangana eo amin'ny lalàna mifeny fitandrahana Renan-kibon-tany indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Isan'izany ny fanaovana tombo sy ala amin'ny fampiarana ny lalàna ka ireo teratany vahiny no mahazo vahana. Eo ihany koa ny tsy fampiarana ny lalàna mahakasika ny rapatriement des devises ho an'ireo afaka nanondrana izay niferana amin'ny fanakatonana ny fanomezan-dalana fotsiny ihany. Vokatr'izay tsy misy ny tombony ho an'ny vahoaka madinika sy ireo mpandraharaha malagasy ary ny firenena iray manontolo. Ho firosoana amin'ny fanatsarana ny rafitra sy ny fitantanana ny sehatry ny Renan-kibon-tany ho tanterana ny 9 hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao eny amin'ny Mining Business Center Mamorivato ny fakan-kevitra momba ny fanavaozana ny fehezan-dalàna mifeny Renan-kibon-tany na ny code minier. Tsapantsika rehetra fa hatramin'ny taona 2005 no nampiasaintsika an'io code minier io, izany hoe 17 taona izay no nampiasaina azy ary ao anatin'izany dia zavatra maro no tokony hojerena sodiniana izay ny ilaina ny fakan-kevitra satria tokony hitondra soa satria izany Renan-kibon-tany izany dia isan'ny fanohitra iray entina hampandrosoana ny firenena ka izany indrindra no anananay fanantenana mba hatanteraka izao fikaonandoha momba ny Renan-kibon-tany izao mba entina manatsara ny fari-piainan'ny mpandraharaha eo anivon'ny fandraharahana ny Renan-kibon-tany. Fankan-kevitra iantsonareo mpisehatra rehetra eo amin'ny fitrandrahana sy ny fikirakirana ny Renan-kibon-tany. Efa ela mihitsiny izay mpandraharaha no miandry an'izy io ka fifaliana ao anay mpandraharaha amin'izay isiny izay fakan-kevitra amin'ny herinandro momba ny dinika momba ny code minier izay satria na tamin'ny taona na tamin'ny taona lasa efa nisy maromaro izay fakan-kevitra izay fa saingy tsy tanteraka moa ka ny antenaina amin'izao fotoana izao avy izao dia mba ho tanteraka somatsara amin'izay ny fanatanterahana ny fakan-kevitra io dia mba hisy zavatra hivoaka
mba hahafahanay mpandrarà mba hitovy lenta mba hahafahanay miandoka ao anatin'izany sehatra ny fandrararana eny ankibony tany zany a mba hiasa malalaka tsara sy tsy misy tombo sy ala eo anatrehan'ny fandrarana zay atao. Antenaina araka izany fa ovaova ny faniriana ireo mpandarà sy ireo mpisehatra rehetra andray anjara na mivantana na ankolaka amin'ny fanatarana ny lalàna amin'ny feny harena ankibony tany ka azo tombony avokoa ireo mpiaro ny tontolo iainana, ireo mpandarà ary indrindra ireo vahoaka eny fotony. Fakakevitra foana no atao manodidina ny famolavolana ny fihezan-dalàna hifihezana ny fitrandrahana rena ankibony tany ity hatreto aloha asa mba roviana no mety hivoaka ny mahakasika ny code minier io. Fahitana fihenam-bidy goavana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny amin'ny magasin Jumbo Score amin'izao fotoana izao. Tanjona ny anam-pina ny isan'ny tokantrano eo anatrehany fiakarany vidiny entana amin'izao fotoana izao. Mirana Clara. Lutte anti-inflation na tolotra miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Io no atolotry ny Jumbo Score ho an'ny mpanjifa rehetra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN no voakasika ity tolotra ity raha ny fanazavana hatrany. Tonga soa eto amin'ny Score talata maty. Amin'izao volana aogositra zao dia manana tolotra manokana ny Jumbo Score mahakasika ny entana PPN. Nanomboka tamin'ny 1er août ilay tolotra ka hatramin'ny 31 août. Manerana ny magasin rehetra Jumbo Score. Raha ny alafon'ny vidim-piainana ankehitriny, hoy ny tompon'andraikitry ny varotra ao amin'ny Jumbo Score, tsy azona entana firy intsony ny vola ray hetsy ariary. Karazana entana PPN misy 30 isa no azon'ny mpanjifa ao amin'ny Jumbo Score amin'ny vidiny 5,9 ariary, hoy hatrany ny fanazavany. Ao anatin'ny 5,9 dia ahitana vary, menaka, siramamy, biscuit ho an'ny ankizy, farilaka, ny zavatra rehetrarehetra ilaina amin'ny andavanandro. Ny entana dia afaka mandeha antsinjarany fa tsy voatery vidinao daholo ny ao anatin'ilay 5,9 zany hoe raha ohatra ianao ka mila vary fotsiny dia afaka mividy vary ianao amin'izay isa tadiavinao, arak'izay koa ny menaka, ny rano izay tadiavinao. Zakan'ny fahefan'ny vidin'ny tsirairay ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN amidiny amin'ny Jumbo Score hoy ny tompon'andraikitra. Tonga avy aty amin'ny magasin Jumbo Score izay akaiky anao fa tsisy ahinany amin'ny abetsaky ny entana fa mahafapony rehetra. Tsy aivina fa tahaka ny efa fanaon'ny Jumbo Score isan-taona. Ahitana tolotra miavaka ihany koa ireo fitaovam-pianarana eny amin'ny magazay rehetra manerana ny nosy amin'izao fiomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ankoatra ny eny Talatamaty, ahitana magazay Jumbo Score ihany koa ny eny Akorondrano, eny Amdigy, eny Tanjombato, eny Antsahabe ary eny Taosy. Isento vetivety anaty doka fo isika izao no mahakasika ny fitombon'ny mpianatra manaraka ny télé enseignement io ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'izay any Amboasary Atsimo rehefa avy eo no anarahantsika izay. Promo miampy bonus hatrany ho an'ny fialan-tsasatra. Fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,900 amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Wikif Max 4G sady miaraka amin'ny bonus data ialana voly sy zarana ny soa amin'ireo akaiky anao. Tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop hanjifan'ilay ho anao. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux.
Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Réussis à entrer avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamerina ny arahaba ary mamerina ny fankasitrahana hatrany ihany koa anao manaraka anay amin'izao orizao isan'ny taratsika izany dia any amin'ny tontolo ambanivohitra ny ankamaroan'ny tanora eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny CRS Madagasikara olana fototra iainan'izy ireo tsy fampin'ny tany hoety mamokatra sy ny fampiodona sy ny fampiofanana ka voafetra ny fahaiza-manaony trangy izay anairan'izy ireo ny tompona andraikitra amin'izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao onona sainy. Manodidina ny 300 isan-taona ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara araka ny RGPS 3 navoaka ny Instat. Fitombona izay tsy mifanaraka amin'ny fiariany isan-tokantrano araka ny nambaran'ny banky iraisam-pirenena. Ohatra amin'izany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra tsy nitombo ny velaran'ny tany nambolena na nitombo aza ny taranaka. Vokatrio sahirana ireo tanora izay maro anisa eto amintsika. 83%. 3.20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa ary ny 20 isanjato amin'ireo dia any amin'ny tontolo ambanivohitra. Mipetraka olana fototra ho an'ny tanora ny tsy fahafahana misitraka tany na eo aza ny finiavana ivelatra eo amin'ny fambolena, fiompina ary ny jono. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Tsy ampy ny tosika ahafahan'ny tanora mandroso, voafetra ny fahafahana manofo fahalalana. Raha ny hita ihany koa ambany ny tahan'ny tanora malagasy tonga amin'ireo sekoly ambaratonga ambony. Izany anefa dia mametra ny fahafahana mamaly ny filan'ny asa. D'emploi et de travail. L'inclusion financière. Ny tsy fisian'ny tohana ara-bola dia olana sedrain'ny tanora. Na eo aza ny finiavana sy ny fahavitriny. Mbola mipetraka olana fototra ny tsy ahafahan'ny tanora manantanteraka ny dedikasa izay fahampin'ny oeti-manana izay. Mettre en place ces projets-là. Araka izany, maro lafo ny olana sedrain'ny tanora na amin'ny tontolo ambanivohitra izany na andrenivohitra. Ny tanora izay tokony atao laharam-pamena raha tiana ny ampandroso ny firenena. Dans le cadre du programme Maharo, anatanteraka ny fandaharana Maharo, ny IO sy ny CSR Madagasikara izay misana ny tanora ary anohana azy ireo ara-bola, anampy azy ireo ahita famatsim-bola ho fanatanterahana ny tetikasa. Izy koa ny tetikasa ara-tsosialy ary ny fanamafisana ny fahaiza-mitarika mba anatanterahana izy ireo ny tetikasa izay kasainy. Ahafahany mandresy lahatra ireo mpanapa-kevitra sy mpanohana mba hisiany ny fiovana manomboka eny amin'ny fiarahamonina mipaka amin'ny firenena. Au niveau national, au niveau local. Une approche beaucoup plus... Anisan'ny sakana ho an'ny tanora ny tsy fampian'ny fampianarana ara-pahananahana. Tokony hiditra antsehatra anarenana izany ny any ampianarana. Iny anivon'ny fiangonana, ny sehatra tsy miankina, eo koa ny fanjakana. Tanjona ny isian'ny fampandrosoana miainga amin'ny isambatan'olona ary hihitatra hatramin'ny fanatsarana ny toe-karenan'ny firenena. Économique de ces jeunes. Ho tanterana ny taolany ary ny 5 hatramin'ny 7 aogositra izao ny zaikabe nasionaly ny tanora. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy mitsaha mitombo ny mpianatra misoratra anarana teo anivon'ny CNT mady tao anatin'ny 10 taona farany. Anton'izany tsy fahafahan'ny Oniversitena Antananarivo mandray izay rehetra afaka ny fanadinana baccalauréat ka natonga ity sekoly ampitain-davitra ity tsy mametra ireo raisina taona voalohany onona sainy. Manodidina ny 7 alina ireo manofo fahalalana ao amin'ny Centre National de Téléenseignement de Madagascar na ny CNT MAD raha ny taom-pianarana 2022. Taremarika izay nahitana fiakarana oharina tamin'ireo taona teo aloha. Saika ireo mpianatra tsy vorainy amin'ny Oniversité Antananarivo ny ankamaroany ho ny tompona andraikitra ampian'ireo efa miasa manampy ny fahalalany. Raha boky no fianarana hatrizay avadika Oniversité Nomerika ny sekoly manomboka izao hoy ny fanazavana.
ezaka lehibe manomboko zao zany a dia io le hoe famadiana ny siantemady ho université nomerika io, zany hoe nomerika amin'ny lafiny fitantanana fa eo ihany koa amin'le hoe lafiny fampianarana ny ho atolotra courant ligne zany ny fianarana rehetrarehetra tsy ho atota-boky tsony, dia ny fianarana ny regroupement atao tutorat en ligne koa. Dia namaly antotsika moa zany ny agence universitaire de la francophonie ny AUF, zareo zany no hiara-dia amintsika amin'izay fanatanterahana zay tetikasa zay. Tsy misy ny sivana ho an'ireo mpianatra anohy anatin'izay fianarana ampitain-davitra izay raha ny fanazavana saingy mila fahavononana ara-tsaina. Betsaka dia betsaka ireo mpianatra afaka baka zany izay tsy tafiditra ny anatin'ny université ataontsika hoe présentielle, dia ny fisian'ny siantemady zany dia mamaha olana ho an'ireny ankizy izay tsy tafiditra ireny. Ny siantemady mantsy dia tsy misy an'ilay atao hoe test de niveau, fa rehefa manana baccalauréat ianao dia afaka miditra, misy qualité vitsivitsy, ataontsika hoe misy fepetra vitsivitsy zany mila ananana, olona maleo tena, olona tsy miandry anarina lava hoe ndany ianao mianatra lesona fa mahavita izay zany ny tena takiana hoe olona mahavita mampiana-tena, olona mahavita manao fikarohana rery tia mamaky boky ihany koa, satria betsaka ny olona hoe mbola tsy zatra mamaky boky fa rehefa tonga amin'ny siantemady dia voatery ho azy tsy maintsy mamaky boky. Mankalaza ny 70 taona nijoroa ny Centre national de téléenseignement de Madagascar. Fa nytoto ao amin'ny commune ambanivohitra Gadinandriana ny fivarotan'ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity androany ity. Hetsika izay karakarainy ny vehivavy malagasy miara-miainga ho fanamaivana ny ray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatra izao. Tonga maro ireo ray aman-dreny nanjifa ireo fitaovan'ny mpianatra tao amin'ny commune Gadinandriana izay naheno ny fisian'ny hetsika fivarotana ireo fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary. Hetsika izay nokarakarainy ny vehivavy malagasy miara-miainga. Asa soa ny tanjona hoy ny fikambanana ka maro ireo ray aman-dreny izay afa-pasahiranana raha ny fanazavana hatrany. Mahafinaritra aloha fa nilahatra daholo ny fourniture ray manontolo mihitsy zany nividiko teto daholo, ny cahier dia stylo complet dia crayon de couleur dia moa dia trousse rehetrarehetra. Mampiahy mihitsy satria efa zaza tany an-trano verina ve fa za tsy nalala an'ilay fotoana dia efa mamonjy an'ity isa-taona mihitsy dia nanala ny fahasahiranako mihitsy. Eny mahafinaritra mihitsy zao ataonareo amin'izao malagasy miara-miainga izao. Eto amin'ny Gadinandriana ity zany dia mangetaheta mihitsy zahay mba hisy ohatry foana isaky ny mandeha isa-taona na mba indroa isa-taona. Nahafapo tsara aminay aloha satria izay mbola mananjanaka eo anankiroa zao mbola mianatra. Ndray zafikely moa ndray janaka anateraka. Dia misaotra betsaka moa ataoko tonga any aminareo miaraka amin'ity malagasy miara-miainga ity ka dia anisany tena mbola eo mihitsy dia tsy anananay fahaserana satria izao tena nasoanay zany le izy raha hitako nividianako teo aloha. Misaotra betsaka antsika fikambanana zany satria izay koa zany mba ao anatiny ihany no fianakavianay. Ie dia saorana betsaka nareo dia mba manasy zay amin'ny manaraka mba ohatran'izay. Mirary ny fitaovam-pianarana teto amin'ny malagasy miara-miainga. Cahier ihany aloha no vidiko fa izay ihany ny ampivolako. Nisy fihenam-bidy kely zany eny amin'ilay eny an-tsena. An'ilay fitaovana aloha dia mirary satria tsy dia maka tombony na maka frais anareo fa mitovy any amin'ireny mpanjifa ohatra any Ankaran'ireny ihany ilay izy. Satria raha ohatra hoe zao maka tany Ankarana dia hoe aleo mifidy izahay hoe aleo aty ihany aloha no mifidy. Dia mitsinjo an'ilay zaza aty ambanivohitra ihany koa nareo. Azo ny anahy moa zanako mbola akira ihany izy dia efa azo daholo ihany fa ny cahier efa nisafidy mihitsy izay hoe aleo aty no mividy. Misaotra betsaka ny malagasy miara-miainga manohana ny zaza malagasy amin'ny fivarotana ny fitaovam-pianarana raha dinihana dia mirary dia manentana antsika ihany koa hividy fitaovana eo amin'ny malagasy miara-miainga. Maro ireo miandry ny fiverenan'ny hetsika toy izao ao Gadinandriana izao izay nahafapo ireo rehetra nanjifa raha ny hita lany ny ankamaroany ireo fitaovam-pianarana androany fa ombeazana ny hetsika hoy ny tompona andraikitra. Vokatry ny hetsika androany zany afapo ny ray aman-dreny satria mandalo ihany ny hetsika ohatr'izao ary manampy betsaka ny ray aman-dreny fidira mpianatra. Fotoana izao ny fitaovam-pianarana fa lafo dia lafo nefa mikarakara hetsika fivarotana fitaovam-pianarana vidiny mirary ny
malagasy miaramainga sy ny malagasy miaramainga dia afa-po ny ray aman-dreny etsaka lany daholo netana. Itony ny fitetezana ireo commune maro samihafa ho fanampiana ireo ray aman-dreny mandritra ity volana ity raha ny fanazavana. Ho amin'ny rahampitso, inisotro no hanohizana ireo vehivavy malagasy miara-miainga izany hetsika fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidiny mirary izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miroso amin'ny fanesorana ny fako tamin'ireo point noir ny teo anivony fiadidiana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny SMA na ny Société Municipale d'Assainissement amin'izao fotoana izao. Isan'ny nanatanterahany ny tetsy Mary Masay mianta randrianay. Teto Maraimasay no nanohizany fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ny fanadiovana sy ny fanesorana fako androany. Saika ireo point noir rehetra no anatanterahany izao fanadiovana izao. Fako midebora da manerana an'io amin'io zany dia vofinay daholo. Zany hoe ny izay tena anaty rano moa zany tsy andraikitry ny PH sy ny anona fa ny commune fandrarany apipa manalo n'ilay anaty rano. Fa ny aty ambon'ilay manodidina rehetra ilay an'io rofina daholo. Zany hoe raha ohatra ka feno ny baka dia asorinay konkoa ilay ao anaty baka mba ahafahan'ilay olona manary tsy manary eny ivelany intsony fa mba manary ao anatin'ilay baka rehefa tonga ilay fanadiovana efa nanomboka hatreny amin'ny 4e arrondissement, efa 4e arrondissement, 1er arrondissement dia ity 5e arrondissement ity. Zany hoe mbola itoy zany ilay izy miaraka hatrany amin'ny 6e arrondissement. Raha ny fanazavana, isan'ny miteraka famaroany fako miparitaka eto andrenivohitra ny tsy fampiny fahatsapatenan'ny olom-pirenena mikasika ny fikajiana ny fananana iombonana sy ny fanadiovana ny tanàna. Baka ordure aloha zany raha jereny eto betsaka ny baka ordure fa ilay olona mihitsy no efa tsy vao anatra intsony na hoe tsy haiko ahoana fa efa na mbola misy hita raha zao mbola tsy feno fa rindry zareo ivelany foana ilay izy. Commune mpiara-miasa be Asasingana zany miezaka manentana ny olona foana amin'ny fanariana fako sy ny fanadiovana ny tanàna sady manentana zany zay manadio. Misy ankilany ireo fako mivangongo tsy voahala amin'ny toerana maro raha ny fampitam-baovao SMA na ny Société Municipale d'Assainissement. Antony izany ny fitsitsiana solika ho an'ireo mpanala fako noho ny fahasahiranana amin'ny famatsiana solika ankehitriny. Ao anatin'izay fampivoarana ny tanàn'izay hatrany fa hisitaka vetivety eny anivony commune Ivato sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Vita ireo lalankely izay mampikaikaika ny mponina teny anivony fokontany ka 4 moa zany any amin'ny commune Ivato tamin'ity androany ity. Natao beton izay ampateza azy ary no hatsaraina ihany koa ny endriky ny tanàna atao amin'ny fokontany io. Afaka tamin'ny loto fofona maimbo araka izany ny vahoaka notokanana niaraka tamin'izay ihany koa ny lalankely teny amin'ny fokontany ilay vola. Lalan'izay fandehan'ny mpianatra sy ny mpiasa ny orinasa afakaba eny an-toerana sy ny manodidina fanampanazavana. Kanana sy ny fitsidiana natao androany zany dia teo ny lalankely tany ilay vola dia teo ihany koa ny lalankely tato amin'ny K4 dia avy eo moa ity toerana ity anao nanaovana fitokanana teo niezaka toy izao dia fifanomezan-tanana hatrany amin'ireo mpandraraha eto tanàna sy ny tompony andraikitra ara-panjakana sy ny olom-boafidy izay hoezahanay tsy maintsy ho vita hatramin'ny volana Desambra ho avy izao. Ireo lalankely maro samihafa izay mampijaly ny mponina vita ity toerana ity dia hoany mandrosoa zahay dia hitina any amin'ny kasety sy ny kasisy dia ny 4 reo zany no atao manaraka dia avy eo ny any Ambodirano sy Akatodra vola tsy maintsy misy toerana ametrahana foto-drafitrasa toy izao daholo hatramin'ny faran'ny volana Desambra. Avy eo indray miverina mitety an'ireo fokontany maro samihafa mametraka karazana foto-drafitrasa maro samihafa izay apetraka hatrany fa isika rehetra mila saro-piaro amin'ny asa vita tahaka izao. Avy any Ivato sika dia andao indray ho any Alasora ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny atobo-paritra ny zandarmaria pirenena atao amin'ny commune Alasora. Fiaraha-miasa ny commune sy ny teo anivony zandarmaria no nahazona ny foto-drafitrasa Danela Mino Arso. Commune misy telo, ahitana ny commune Masindray, ny commune Viliazo ary ny commune Manandrina ao anatin'ny district Avaradrano no hisitraka ny poste avancé sy ny brigade Atsoatsy raha ny fanazavana. Androany, tao amin'ny commune Alasora no nanomboka ny fanokanana ny tobo-paritry ny zandarmaria pirenena na ny brigade. Tanjona ny ametrahana ny lamina amin'ny fandriampahalemana fa indrindra ny anomezana tolo-tanana ireo vahoaka manoloana ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Pirofo mitovoka amin'ny tendany izao
ny mahazava-dehibe ny asa tanamaro ny fandriam-pahalemana dia ny fiaraha-miombonantoka, ny fifanomezan-tanana, ny fifanampiana ahafahana manatsara kokoa hatrany hatrany isanandro, ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto Alasora isika dia eto ny resahana fa raha nahazo an'izao brigady zao ianareo dia afaka mampanantena ny gendarmerie-pirenena ny hanatsara hatrany hatrany ihany koa ny fifanomezan-tanana mba ahafahany vahoaka misitraka fandriam-pahalemana ka ahafahany mamokatra isanandro araka ny tokony ho izy. Zandary sy fibaikona miisa 20 no mandrafitra ny brigady iray manerana ny nosy ho an'ny brigady Nalasora manokana. Nisy ny fanolorana fitaovana ho an'ireo tompopartry ny zandarmaria mba ho fanampiana ireo zandary. Amintsika amin'teny izao tsy mihoatra ny 5 km na 10 km ny lelan'ny tombona gendarmerie ary miezaka izay mamatsy fitaovana ny androany zao dia bisikileta mety mampime anareo fa bisikileta métro vélo 3 vitesse zany lafo vidy zany amin'ny 700 € ihany no vidiny no atolotra ny ty gendarme eto Alasora ty entiny indrindra manaraka ny manamorona ny copine zany tena fampiasana azy mba tsy siny ireo accident na ny maty an-drano manodina izy lava dia lava ihany ny moron'ny kopa raha eto Alasora ny jerena mahatratra eo amin'ny 10 km mahery eo zay moron'ny kopa zay. Ankilany, nanomboka miverina ny laony amin'izao fotoana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Alasora raha nambarany ben'ny tanàna any an-toerana. Eto Alasora aloha matetika ny zavatra misy teo aloha teo nisy ny fanafiana tena hoe mitapy-adiana. Izay efa tsy nisy tsony satria isorako eto ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena nandefa renfort BDB ary nandritra an'izay fandefasana renfort nanteo amin'nivon'ny police nationale nanteo anivon'ny gendarmerie nationale dia efa azo ambara fa efa nihena be ny asan'izolahy zany teto amin'ny commune Alasora. Ny zavatra matetranga moa zany eto ny akoatran'izay dia ny disadisa araka ny voalaza teo amin'ny fiarahamonina sy ny adi-tany indrindrindrindra. Tafiditra ao anatin'ny politika ny gendarmerie-pirenena ny nahafahana nitokana ny tompoparitra Alasora ity. Misy ny fenitra an-takiana ahafahan'ny commune misitraka izany amin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana eo amin'ny commune. Ireo tsara sitrapo amin'ireo zandary. Ito manerana ireo commune rehetra manerana ny nosy ny fametrahana brigady raha nambarany avy eo amin'ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie-pirenena. Fanapetraka tany amin'ny faritra maro ny hetsika manambaitsy ho famerenana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo, Betroka sy Tolaniaro. Efa nahitam-bokana izany amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ny mponina avy ao amin'ny commune Maroomby, distrika ny Amboasary Atsimo. Ny ela Ranelson. Tao anatin'ny taona maro niaina tao anatin'ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina tany amin'ny faritra Amboasary Atsimo. Tsy mandry andro tsy mandry alina ary miala ny tanàna antony manjaka ny asandahalo. Napetraka tany amin'ny faritra ny ZDS na ny zone de défense et de sécurité ary efa nahitana vokany izany ny fanazavana. Ny asandahalo rasianteny tamin'ny fotoanandro taloha. Tela ny zaly ny farisitoy. Ny zaly dia ny lazy ny zaly. Sy nisy fitoboan-tanà. Fonisy aby tiagomby amin'ny teosy amin'ny tiagondra. Lahy abobego ZDS tiako nanome fahasoavanay amin'izay fotoa ankehitriny zao. Raha sy teo mety sy fantasy tany honombanay. Fena vao ny zoro ny sanga rena agnakaiky fongo sy tanteraky hatreto ny asandahalo no ny asa tagnany ZDS faly de faly zahay. Moary masapokon'olo 500 anisa roa any Maromomby io miara-miasa. Faritra maro ny amin'ny faritra Atsimony Nosy no voafaritra ao anatin'ny faritra mena ka nametrahana paikady amongorana ny asandahalo ka isan'izany ny hetsika manambaitsy no tanterahin'ny tafika tany amin'ny faritra Atsimony Nosy. Tao anatin'ny roa herinandro izay mbola mitohy hatramin'izao. Distrika telo no nanaovana ny hetsika ato amin'ny distrika Amboasary Atsimo, Betroka ary Tolaniaro ka nahafahana nanafoana ireo ankizo fiafianan'ireo dahalo. Satria dia nahitam-bokany zany satria amin'izao fotoana izao dia afaka mivezivezy malalaka ny vahoaka ato amin'ny distrikana Amboasary ary faly sy ravo satria dia lavo ny balany miaramila ny jiolahy izay koizana tato anatin'ity distrika ity. Eto dia misy ny vokatra dia ireo omby raiky amin'ny 70 izay azo tamin'izany hetsika zany sy ireo osy amanondro 720 sy 200
dia atolotray andreo fitondram-panjakana ito toerana moa zany a dia anjaran'izy ireo no mandamina sy mandrindrany famerenana an'izany a any amin'ny ireo tompony tsirairay avy. Faritra maro no nametrahana ny ZDS na ny zone de défense et de sécurité izay ahitana ireo miaramila eo anivon'ny tafika malagasy. Izany no natao mba hiarovana ny vahoaka sy hamerenana indray ny filaminana. Aingany mba isia vokatra reny hetsika samy hafa reny fa tsy sanatria ho fampisehoana ny betsaka ao anatin'izay. Fa isan'ny ametrahana ny détachement aérien ao amin'ny faritra Iosy tanjona ny anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Iorombe lamina izay tafiditra indrindra ao anatiny fa ny tsindrafitra atao eo anivon'ny tafika anabakabaka ny lahy Ranevson. Apetraka any amin'ny faritra Iosy ny détachement aérien mba hanamora sy hanafaingana ny fomba fiasa amin'ny hetsika fampandriana fahalemana mandritra ny firotsahana antsehatra any akanja ataon'ny tafika sy ho fanaraha-maso ny faritra anabakabaka ary ho fanavotana ny vahoaka malagasy manoloana ny ambana maro lafy mety iseho toy ny loza voajanahary. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanitsindrafitra atao eo anivon'ny tafika anabakabaka ankehitriny ny famerenana ny asin'ny tafika anabakabaka sy ny fanomezana angavao izany anti-tafika izany. Fantatrareo tsara fa ny base aérienne 213 Elerivo Mamo izay efa napetraka ankehitriny dia mbola manana ny ratsamangaiky ihany koa dia mifaritra dia anankiroa izy ireny dia ny voalohany amin'izany ny eto Iosy ary ny faharoa moa zany dia ny Antsohihy fa ny eto Iosy kosa dia efa eo an-dalana isika amin'izany fametrahana an'izany détachement aérien zany. Ny antony dia ahafahandreo mitafika anabakabaka manampy ny mpitandro filaminana namany amin'ny resaka fiadiana amin'ny asandahalo sy ny famerenana ny fandriam-pahalemana amin'ny toerana mety ilana an'izany. Ny faharoa koa dia sanatria misy ireo mpitandro filaminana maratra na azona ino ty misy mahazo azy mandritry ny ireo fifandonana amin'ny asandahalo dia moramora kokoa no miainga avy eto Iosy mitondra azy ireny any amin'ny hôpitaly izay azahoan'izy ireo manaraka ny fitsaboana mifanandrify amin'izany. Nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena fa efa nihena ny tany tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Iorombe. Izany taorian'ny fiarah-miasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra eny amin'ny faritra. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia nandresy ny ekipa pireneny malita amin'ny isa 4-20 no 1-20 ny ankoesokajy lehilahy. Nandritra ny lalao manasadala ny fifananana Afro Basket U18 no tontosaina ny ariva teo ny malianina izay tompon-daka farany teo amin'ity fifananan'ity hiakatra midingana famaranana araka izany ny ankoeka andrasantsika eo ny mpifanandrina aminy anatin'izay ary tafiakatra ao anatin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany sokajy latsaka ny 7-20 taona ihany koa moa zany ny ankoay amin'ny taona 3-20. Maresaka iraisan'ny pirenena any Frantsa mahery nefa 607 hektara amin'izao fotoana ny alakilany afo ao Gironde ny tompon'andraikitra any an-toerana misy 10 araka izany ireo mpamonjy vonana naparitaka any amin'ny faritra atsimo atsinanana ho famezana ny afo. Nisy ihany koa ireo mpamonjy vona avy any amin'ny firenena hafa ao Eropa ny fanome tanana azy ireo. Au secours de la France et de ses pompiers. Tao anatin'ny 2 andro mandidina ny ray alina ireo mponina tao Gironde any Frantsa ny voaterina findran-toerana manoloana ny firehetan'ny ala. Efa 707 hektara hatreto ny faritra kilan'ny afo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mifanome tanana ankehitriny ireo firenena Eoropeanina amin'ny famonina hafa ao Frantsa. Isan'izany ny fireneny Grèce izay nanolotra fiaramanidina mpandatsaka rano miisa 2. Toy ihany koa ny fireneny Allemagne, Autriche, Roumanie ary Poloina izay nanohana raha-pitaovana sy arakolona. Fifanampiana sy fiara-miasa ho an'ny asa famonjena sy fiarovana izay napetraka ny vondrona Eoropeanina eo amin'ny samy firenena mpikambana. Itsy ankilan'izay, firenena maro ihany koa ankehitriny no ahitana ny firehetan'ny ala ao Eropa vokatry ny fiakaran'ny maripana ny an-toerana. Isan'izany ao Italia sy ny ao Portugal. Venir en aide à la France. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao ny safidiny fahita lavitra kolo ary mbola anasananao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, bisacham Telsuruariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.